20 martsa 17 mbola efatra tapitry samonja ny malagasy nonina teto amin'ny nosy ary 5 sy 3 alina tamin'izany Europeanina ka Frantsay ny Kamerona. Raha ny fijeren'ny firenena fambolena ireo voanjo na ny kolonne betsaka ka iny faritra atsinanana iny no tena betsaka azy ireo izay nahitana ny fambolena lavanilina sy jorofo. Tamin'ireo faritra betsaka mpanjanatany ireo ny tena niaritra ny fijaliana ihany koa. Tsy nakory izany fa ny asan-terivozana sy ny fanandevozana. Tamin'ireo toerana ireo raha teo no tena nipoira ny etsim-panafahana. Ny daty ny 20 martsa 17 dia le nisin'ny andraotsika hoe fifandonana teo amin'ny malagasy sy ny mpanjanaka. Zay zany. Ary ny antony nisin'le fifandonana aloha dia noho ny fanambaniana malagasy. Tena ohatrany hoe tsy manana ny asany, tsy manana ny maizaziko zany zanatany zany koa moa ianao. Fa anisany tena anisany tena hoe anisany tena hoe naharomotra ny malagasy mihitsy dia zay le hoe fahaverizan-jo. Tena tsanateny vava aladiny lela ohatran'ny sandra reo mihitsy nampitovy antsika amin'ny biby na ambanon'ny biby ary. Tsitra amin'izay atsipirian'izay ny fanaovana tsindry azo lena isan-karazany. Ny asa terivozana zay atao ho an'ireo mpanjanaka sy ny voanjo dia tena anisan'ny zavatra tena hoe napetraka ny amin'ny mpon'ny malagasy zay zavatra zay. Marina fa nisy ireo andeha ataontsika hoe antoko politika nanietsiketsika an'izany ampon'ny malagasy mba hiverenany fahaleovantena zany. Fiverenan'ny fahaleovantena zany no anisany tena hoe nanosika ny malagasy hanao an'ilay fihetsiketrehana mba hiverenany zoaman-kasina amin'ny maha-olombelona aloha ary ny amin'ny malagasy faharon'izay zavatra zay. Raha hiverenana ny tantara dia ny taona 529 no nanjary zanatany Frantsay i Madagasikara. Very nanomboka teo ny fiandrianam-pirenena. Nanova zavatra maro tamin'ny malagasy, indrindra ireo avaram-pianarana ny fisian'ny ady lehibe faharoa. Anisan'ny nofinofin'izy ireo ny famerenana indray ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Raha azoina ny tantara dia faritra maro no nisian'ny hetsika. Teto Antananarivo ihany anefa no tsy nahitana izany. Raha ny tena marina ny tena fantatra indrindra ny aty amin'ny faritany Antananarivo dia ny tao Moramanga. Le hoe karazana fanafihana ny Tombo Maramila tao Moramanga. Nisy tany Manakara, nisy tany Toamasina, nisy tany Fianarantsoa sy era Madagasikara fa zao ny teto Antananarivo no tsy nampisy azy zay ity. Tsara ho fantatra koa zany fa tantara mipetraka. Marina fa tena nisy hoe isy eo fotoana ny 20 mars io. Fa raha ny tena tantara no zoina Maramila no ny teny dia mampieritreritra ihany le hoe efa fantatra mialoha ny fotoana anafihany ny ireo ataontsika hoe tia-tanindrazany ireo malagasy Tombo Maramila. Aiza ianao no ahita zavatra hoe efa fantatra mialoha raha zavatra efa nomanina tany ambadika tany hanapotehana ny malagasy. Satria iza moa ny tena tiana potehana. Ny tena tiana potehana tantara no teneniko eto dia ny malagasy, apahana malagasy zay tena niveriny Frantsay ho fahavaliny hatany andao ataontsika hoe tany amin'ny fiatombohany ny aty amin'ny faraparany tao 1920 tao Moramanga ho any atombohany. Naninona ny teto Antananarivo ny tsy nisy. Raha ny tena marina tokony teto Antananarivo no tokony nisy. Anisan'ny Tombo Maramila saika notafihina dia ny teny Ivato sy ny tao Soanirano. Fa naninona ny tsy nisy satria nisy fivoriana zay natria ny letonara le maromanana ny 20 martsa. Letonara le maromanana io manam-boninahitra tao amin'ny tafika Frantsay na malagasy ary fa tena nifandray tanteraka tamin'ireo antoko politika zay tena hoe nangataka ny fahaleovantena mangarangarana. Fa tsy ohatra ny ho an'ny Nemderema mantsy ny Jina sy ny Panama ny tena nanoro monja jaune sy ny namany. Fa ny Nemderema dia hoe fahaleovantena anivo ny fianakaviam-be Frantsay au sein de l'Union française. Zay zavatra zay. Ka rehefa namonjy an'ilay fivoriana tamin'ny 20 marsa teny fiadanana ny letonara le maromanana dia tonga tao ireo solotenan'ireo olona avy amin'ny Jina sy ny Panama reo. Nisy dia hoe ny 17 marsa nisy fivoriana teo Sorano tany Tanimena. Tao daholo no nandeha teny Tanjombato. Le tena sangany tsy tao dia nanomboka gaga aloha le letonara maromanana hoe fa inona ity
nyfanapahakevitra omaly ohatran'zaotrazaokany rehefa nijerevany tena diniy de hitany fa hoe efa fantatry ny frantsay tao sonerana nde paikady anafiana azy de leotana rade marimanana no teny hoe maty foana ohatry ny vonomoka anytsika efa fantatry zareo zay ny tsy nampisy ny teto Antananarivo tsy nisy ny fanafiany. Ny taona 1970 no nijoro ny fikambanana MDRM izay natsangan'ireo solombavam-bahoaka malagasy miisa 3 tsy izy izany fa i Dr Joseph Raseta, Ravoangy ary Rabe Mananjara. Teo ankilany anefa dia niforona koa ireo fikambanana miafina miisa 2 dia ny Jeunesse Nationaliste na ny JINA sy ny Parti Nationaliste Malagasy na ny Panama. Ireo fikambanana roa miafina ireo ihany koa no nieritreritra ny akan'ny fahefana amin'ny alalan'ny fampiasa-kery mba hamerenana indray ny fahaleovantena ny malagasy. Nitovy tamin'ny teto Antananarivo ihany koa anefa ny tany Fianaratsoa, nandamoka ny hetsika, ny an'ny faritra hafa kosa dia ny poka ny ady. Fa ny tany Moramanga dia ty sy ny tany Manakara sy ny namany tena nampisy azy izao tamin'io le 17 mars angamby izay raha tsy diso tao amin'ny rue Galeny Basy fiteny azy eo Sorano tao amin'ny tany Dokotera Kotondrainy zay amin'ny MDRM nisy fivoriana tao nateny Ravoangy sy Rabe Mananjara ary reo mpikambana tao amin'ny MDRM fa ny zavatra tena dinihanjareo tao le isy congrès ataonjareo ary ifanomanana ihany koa ny fividianana nisy olona avy amin'ny Fianaratsoa iraka avy amin'ny Fianaratsoa nandefa iraka teo dia niteny nita tao le fivoriana de laza hoe amin'ny 20 mars hony isy ino tindreo fanafihana toby maramila manandrana Madagasikara taitra Ravoangy sy Rabe Mananjara tsy nisy firesahana zany zavatra hoe amin'ny 20 mars zany isy fanafihana ataoko nahoana no anyfiana tao ngamby zany karazana teny alefa anapotehana atsika anapotehana ny MDRM satria ny MDRM tena nahazo ana manerana Madagasikara nandefa telegrama ary zareo saingy izao rehefa nalefa le telegrama ny teny mihitsy hoe tandrema fa sao de latsaka anatin'ny vovo ny zareo mpanjanaka ka mamorona hoe hisy fanafihana niraisitra ny zareo tany Moramanga ny tany Manakara ny tany Fianaratsoa sy ny namany na ny tany Tomasina koa hoe ohatrany hoe teny miafina le izy fa tsy tiana holajaina mazava tsara ohatrany hoe mody aolaka fotsiny hoe tandremo kanefa dia ohatrany hoe manamafy an'le daty nomena 20 mars. Leotana Rade Marimanana taty Antananarivo nilaza hoe efa fantatry ny vazaha io tandremo maty eo fotsiny tsika dia zavatra zay dia zay zany natonga an'le hoe fanafihana dia rehefa avy eo moa rehefa nisy niany iny dia tena nanao mihitsy fa raha ny tena marina fandinihako azy eritrereto fotsiny fa ny député Raseta tany Paris tamin'ny fotoana ny 20 mars tsy teto Madagasikara nefa nilazaina anisan'ny tokombakomba amin'io zavatra nitrango io Ravoangy sy Rabe Mananjara ny teto ary ny zavatra nisy ary boky nivakiko le izy dia hoe rehefa nivory le tao amin'ny tao Sorano zareo dia na inga Rabe Mananjara dia naplaza tamin'ny gouverneur général ohatra nisy teto hoe misy tady amantika fa tsy zay MDRM mihitsy nanao zany zany hoe efa tonga dia nanadio tena ny MDRM tsy zay mihitsy ny manao an'io zavatra io fa ny zavatra marina kosa aloha ny fahafantarako azy za koa mba mpandalina tantara ihany dia hoe efa nomany ny vazaha hanapotehana apetrako tsara hanapotehana ny MDRM io tsy hoe antoko politika teto anivotany ihany fa tsy ny tany nindra tany nisy endry pasteur Tatamarika sy ny namany tao anatiny fa izay zavatra hoe tena hanapotehana mihitsy ary tena nisy mihitsy ireo le hoe ministre des colonies nandefa taratasy mihitsy tatỳ Madagasikara milaza hoe ataovy zay hanapotehana ny MDRM satria rehefa natao le fividianana solombavam-bahoaka mbola zareo MDRM ihany ny maronisy ary zay ny tena natao raha vazaha satria nahoana ary Ravoangy sy Raseta ange dia nangataka tao amin'ny antenimieram-pirenena frantsay ny fahaleovantena ny Madagasikara fa fahaleovantena ao anatin'ny fianakaviam-be ny vondrona frantsay fa na izany naty zany le fangatahana le fahaleovantena mihitsy ary hitany fa tena nahazoana teto Madagasikara ny MDRM ary anisan'izay ary ny fahitana an'ilo hoe tiany malagasy le MDRM no nanangana ny frantsay niaraka tamin'ireo nanangana ny padesona satria elanela taona vitsy fotsiny iny nitsangana ny MDRM sy ny padesona tsy vitsy tamin'ireo mpikambana tao amin'ny MDRM no sady mpikambana tao amin'ny JINA sy ny Panama ka nanisy ara ny baiko avy amin'ny mpitarika ny MDRM natsahatra ny hetsika
tsy nampiemitra ireo malagasy mpitolona izany ka anjaton'ireo lehilahy no nitondra lefina sy fitaovam-piadiana no nanafika avy hatrany ny toby izay nisy vahiny. Nanana ny tanjany vahiny teo amin'ny fiarovan-tena ka resy ny malagasy. Tsy vitany nandamoka nefa nihetsika efa niakatra marobe ihany koa ny isan'ireo maty nandritry ny ady. Marina fa nitohatra amin'ny tapatapaky ny volana Jolay 1770 ny etsim-panafahana izay tsy nitsahatra ary ny amafy indrindra tamin'ireo faritra betsaka voanjo. Tsy ireo lehilahy nirotsaka antsehatra ny ady ihany anefa no namoy ny ainy, fa maro ihany koa ireo zazamambehivavy maty noho ny antony maro samihafa. Pour les Malgaches, l'heure est venue d'exiger l'indépendance. La répression est immédiate et sauvage. Les colons, qui virent plusieurs des leurs massacrés, organisent de véritables chasses à l'homme. L'état de siège est institué sur la côte Est. L'armée voit bientôt ses effectifs triplés. Très vite, les colons regroupés en milices se mettent au service des militaires. On bombarde, on torture, on brûle les villages. Une guerre coloniale classique vient de commencer. paix. Raha araka izay voarakitra tsoratra aloha dia any amin'ny 9 alina any ny maty. 9 alina na rahitsy 9 alina zay ny matetika miverimberina ny fa misy amin'ireo mpandalina vahiny zay niasa teto Madagasikara zatsy narana dia miteny mihitsy tsy marina zany tsy marina zany fa tarehimarika anampitombitombona fotsiny io fijeriny zay tena fa ny tena marina kosa aloha ny fijeriko azy hoe maninona ny be deabe ny maty marina fa ny maty ny bala isy fa ny tena betsaka nahafaty ny kiasy ny fijeriko azy le izy nandositra tany anala tsy nisy sakafo ny ary erahana mety toko ny tazo sy ny sisa
de tena de rehefa hita rehefa ohatra hoe vita le fanenjenany malagasy taminy de zay vao tena hita daholo iza daholo maty teo amin'ny tanàna tary de lasa niakatra tany amin'ny ray hetsy mazava ho azy kanefa ina moa nahatonga an'izay le fitsiny le fifandonana nahatonga an'izay ka na tsy maty ny bala ary reo olo reo a de azo isana ihany ny olona maty tamin'iny fotoana iny tamin'iny vanim-potoana iny satria ny antony nahafaty azy a tsy fisiany sakafo ny anohanana ny atsika ny aretina tsinitsitsitsitsy tsy azonao hoditsita fotsy zany a reo tsy maty ny bala fa maty ny aretina atria koina nahafaty ny aretina fa tsy mifanosirana ny tany ina ary zay tsy maintsy jerevana azy am'izay fa io a ohatra ny amavanindry zareo hitanao fa na de le hoe na de fitenenana an'io le zavatra nitranga tamin'ny 47 io de ao milazany hoe fikomina fa ao no milaza hoe tolom-panafahana hitanao fa na ny fomba fijery tsy mitovy raha miandany amin'ny vazaha ianao de fikomina io fa raha ty-tandrazany ianao a de tolona io tolom-pirenena io a zay anafahana ny ambany ziokany mpanjanaka kina maratsy an'izany ny malagasy rehetra monina teto tandrazana dia nitondra faisana sy fahatsiarovana ratsy navelan'ity tantara ity anisan'ireny fidy malala 7 taona mahatadidy tsara ny zava-nisy tamin'izany vanim-potoana izany toa tsy maty eo am-pony ny fijaliana napetraky ny tantara tamin'ny 1947 iny fa 7 taona zany hoe fahazo lazaina lehibe zany mbola kely fa mahalala zavatra tsara fa raha ny taona 47 iny dia tena nijaly malagasy ny eo Antananarivo moa zany le sahabo satria nao fantatra ny tao atsina mipetraka fa matahotra ny malagasy amin'izany boaka arivo za raha vao mifanena tomobily ianao amin'ny ariva dia alao mitady lalana miala n'iny tomobily iny satria tsy fantatrao iny na hijanona miaramila hijanona isambotra anao satria samborony raha vao vatany lehilahy dia samborony raha miaramila nefa iny dia tsy sa mandeha amin'ny arabe mihitsy aloha zany fa alao elakelan-trano izany ny ariva moa dia efa tsisy malagasy boaka mihitsy natahotra malagasy tamin'izany tena nijaly malagasy mahita vazaha anao raha vao tsy manao lasatroka misy polisy eo kaikeo dia vahina anao ny samborona torony polisy tahotra n'le samborona ane le oro satria tsitsika natondro molotra fotsiny arake tamin'izany dia samborona azonao zany zay tena zavatra mampalahelo tanao sarandro barjone reny zao barjone pire io ny rainy zany no samborona tedavina samborona tandreny dokotera le rainy barjone maty dia tsy hitany tao le rainy dia akizy kely akizy ve do samborona raika ambapolo taona barjone tandreny 7 taona barjone tandreny moa na raika ambapolo taona dia iny nigadra zay natonga amin'ny barjone nigadra valo volana tany tamora fa diso le tretry ny hoe zavatra fa tsy politika ny nahatonga amin'ny barjone voasambotra fa tsy satria samborona tao le am'ireny dokotera ny tena tsy tiany zareo mainty misy tamin'ireny rehefa zavatra olona manatsaina intellectuel le dokotera avocat fa dokotera tena be lehibe mihitsy ny samborona zany ohatra miseta tsy mampalahelo ny anatao anatin'ny fahoriana trano ny malagasy tebiteby lalandava fitsoahana tsy akijanona izany no ny ainan'ny mponina tsy lahy tsy vavy ny aina tao anatin'ny fiainana ady avokoa ny olon-drehetra mahatsiaro ny zavatra ny aina ny bebe Razanoelina 5 taona ary monina tany Ambatondrazaka izy tamin'ny ady nandositra tsy akijanona nataony izy izay nitondra voaka ary dia teraka tany Analatany ny zanany 7 volana katroka nivezivezeny ka tao anatin'izany no niterahany ity zanany voalohany ity voalatsaka zaza dia latsaka ny tady potrany dia entiny eo amin'le rano akaiky midina kely fotsiny dia alana ny akanjo dia sarsana daholo hatrety tapon-dokatra ny apaladia amin'ny rano mangatsika io rano mandeha io rano fangalana i rano hanina dia alana daholo ny akanjo dia iny dia ampandroany le raha matoa zay dia vita zay dia zay vao miakatra makao an-trano seta io zany dia iza le atao anarany iza atao anarany dia hoe daibitika ozy atao anarany dia zany mihitsy dia daibitika ny anarany ziny mbola tany anaty ala tany dia rehefa milefa alana ny akanjo ambony fa jipony anaovana dia apetaka amin'ny tena mihitsy ny kibony le mbola misy fotra tsy sitrana tsara dia apetaka amin'ny tena ko mihitsy ny izy dia afatotra am'izay dia asinany le sarotro tsi efa manana sarota nanaova saroto tsi le malemilemy reny asa reny zavatra malemilemy anaovany anazy reny dia
ataoko amin'ny satroka dia mampolokany aminazy dia tsy lena mihitsy. Tia iadinoana ny taketrana velany tantara izay tsara istomana lesina ho antsika taranaka ankehitriny. Ny tantarana an'izany dia zao amatantara azy fotsiny fa tsy natao mihitsy amiko hoe mbola hampiadiny ray, mbola hampisarabazana, efa tsy leo ny politika fampisaraham-bazana nataony Général Galini, tsika malagasy indray ve tsy mbola tonga saina amin'izany. Mbola metaka an'izay fitokotokony izay, izay fizarazarana izay. Ahatsiaro an'izany vaninandro izany tsika fa 7 taona ny tsingerenany izany vaninandro izany. Azoko lazaina fa raha mahatsiaro an'io 7 marsy io nefitsika dia azadino ny tolona nataon'ny malagasy teo amin'ny teo hoe fanososena ny zona. Nanomboka tamin'ny hoe tsika lasa zanatany dia ny teo amin'ny fanjanahana ary mbola tsy vitan'izany fa reny tolona rehetra nataon'ny malagasy reny tsy hoe tao anisin'ny fanjanahana ihany nisy tolona fa na dia efa niverina azy amin'ny fahaleovatenantsika dia nisy ny olona ny antony dia satria nahatsiaro ny malagasy fa voahosohoso ny zony be ny fanararotana, be ny fampijaliana, betsaka amin'ny fanaovana tsindrazilena, betsaka amin'ny fanararotana, zany rehetrarehetra zany tantara mipetraka avokoa ary tokony tsahivina amin'ity tsingeritaona ny 7 marsa 1970. Za mampandalina tantara dia ohatra hoe tsara ny mampatsiaro an'izany fa zao inona ny lesona tsoahana. Ny tantara ny tsy hoe ny tantara mivalina, ny tantara azo fazona foana fa inona ny lesona tokony tsoahana. Zany zao ny 7 taona ity ny zavatra tokony imasoana sy ampieritritra atsika malagasy. 7 taona ny tolomana ny malagasy, ny tolona mba hahazahoany ny fahaleovatenany, ny tolona mba hahatsara ny fiainany, ny tolona mba hiverenany ny asiny amin'ny maha olombelona. Misy ve zany 7 taona teoriana. Zay ny ilana ny tantara. Ahafahana manao marijefy ny dingana vita na tsara io na ratsy na nandroso na niemotra. Manomboka izao zany tokony mpanjintsika amin'izay dia hoe nisy ny tolona tokony ho tsahivana foana io isa-taona fa ny tolona rehetra zay natao teto Madagasikara tsy hanavahana fa samy mitovy daholo ny antony mampisy ny tolona dia noho ny fahasarotam-piainana, noho ny tsindry azo lena sy ny tsindry tsy fanajana lalàna noho izany dia tena hoe tokony hiezaka. Inona zany le ezaka tokony atao? Voalohany indrindra tantara tsy mba fanadina satria fa nananao ny tantaram-pirenena io ny ananana ny atao ampopo-pirenena ary io ampopo-pirenena io karazana vy miaina manetsiketsika ny olo-pirenena tsirairay avy andray an-tanana ny hoavin'izany firenena zany, andray an-tanana ny toekaren'ny firenena, andray an-tanana ny lafin'ny fiarahamonina, etsetra tsy ny vahiny. Nanomboka ny taona 770 no nametrahany ity daty ity ho fahatsiarovany namoany ho fitiavan-tanindrazana. Fitiavan-tanindrazana no antony nanaovan'izy ireo sorona ny ainy amerenana ny fahaleovatena sy ny fahafahana ho an'ny taranaka faramandimby. Ny taona 770 nefa vao niverina nazo ny fahaleovatena ny Madagasikara, izany hoe 12 taona taty aoriana. Sivy amby roapolo martsa 770.